Soalnya tampil tanti no nahafantarako ny rako voalohany hoe izao ny rako izao ny rezosiny tato ny nahafantarako amin'izany voalohany tanana itasoa fifanarasoa ity Andriamatoa panolotra anavy fanovazana ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa filohany antenimieram-pirenena Andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ianareo ministra fikambana amin'ny gouvernemanta zay tonga eto ka singanina manokana amin'izany ianao raha matao ministry ny fahasalamana zay tompony izao fotoana hatrehintsika androany zao ianareo solombavambahoaka zay tonga maro nanatrika an'ity fotoana androany tia ianareo bentanana itsika rehetra mpiara-mongo natrika tompo lahy sy tompo vavy mba tsy isiny fanadinona faly-miarabantsika rehetra tsy ankanavaka ny tenako ary maneho hafaliana amin'ny fitsidiana any fianaratsoa araka ny fafantatsika dia misy an'ireo vaindoandrara ao anatin'ny politika fanavoazana ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka porofon'izany andro vitsy lasa izay nahavitan'ny fanaovan-tsonia fiaramiasa amin'ny fanorenana ivitoerana hitsabona no mamiadana eto Madagasikara voalohany tsy mivoana amin'izany ny faonatsika eto anio izay natao anokanana fotodrafitrasa ara-pahasalamana sy izarana fitaovana ho an'ny mpiasany fahasalamana mikasika ireo fotodrafitrasa vaovao eto amin'ity ivitoeram-pampianarana momba ny infirmiera sy rasazy ity dia ireto no tsara ho fantatra ireo fotodrafitrasa ireo dia ahitana laboratoire roa fanaovana fampiarana trano lehibe efatra ary efitrano misa iraika amin'ny telopolo izay afaka andraisana mpianatra arivo eo taranja maro no afaka ratovineto toy ny fianarana momba ny infirmiera sy ny mpampivelona fianarana atongavana ho teknisiana laboratoire ary ny fianarana atongavana ho anestesista tombono amin'ny zanaky faritany fianaratsoa ny fandratoana fianarana eto ka azoan'izy ireo ny maripahaizana lisansy ahafahana misehatra amin'ny asan'ny fahasalamana avy hatrany koa mitaona sady ianareo tanora ny tenako tongava mandraky fahalalana fa antoka lehibe ho an'ny firenena ny fanana manam-pahaizana maro mitodika manokana aminareo mpiasan'ny fahasalamana eto mahatsiatra ambony ihany koa hery lehibe ny fananana anareo satria ianareo no mampiodina ny sampandrarany fahasalamana ny andrandra fanovana goavana avy amintsika mpiasam-bahoaka ny piraitan-drazana amintsika indrindra amin'ny lafin'ny kalitaon'ny tolotrasa ny aitarika sy ny fahaiza-manao izany indrindra no antony anolorany fitondram-panjakana ireto fitaovam-pitaterana ireto dia ireo moto misa 430 izay ho aparitaka manerana ny distrika 7 eto amin'ny faritra tsara marina fa ireo moto ireo dia ho zaraina ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ireo tompo-pahasalamana fototra ho an'ireo mpiandraikitra mitetikasa ara-pahasalamana eny anivon'ny komina ary ho an'ireo mpitsirika ny fanatsarana ny tompo-pahasalamana mitanjona dia mifampitoviana lenta ireo tompo-pahasalamana rehetra manaraka izany ireo fitaovam-pitateran'ireo no iandraikitra ny famatsiana fanafody sy fampitaovana ny tompo-pahasalamana rehetra indrindra ireo any amin'ny toerana saro-dalana eto dia makahiry anareo mpiasan'ny fahasalamana vita be ho an'ny tanindrazantsika Andriamatoa mpanolotra anavy ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa filohany antenimiera firenena Andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ianareo ministra isa-tsokajiny izay tonga manatrika eto singaniko manokana amin'izany Andriamatoa ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiasa ianareo solombavambahoaka Ramatoa lehiben'ny filovana fianaratsoa Andriamatoa lehiben'ny faritra Vonjomaika eto mahatsiatra ambony itsika rehetra manamboninahitra sivily sy miaramila ianareo tompon'andraikitra mpampianatra sy mpandrahara eto anivon'ny université ianareo mpianatra zandry zanaka tompo-lahy sy tompo-vavy ny zavatra tsy karotra
tonga teto fianarantsoana no mikomandy dia lay fomba fitsenana. Zay tena manentanentana no mangotraka no feno fitiavana. Za tsy manao hoe tsy nanao an'izay tany amin'ny faritra sasany fa teto fianarantsoana nahitako an'izay ary amin'ny aérogare dia ny teto amin'ny université ny Fianarantsoa. Saoranantsika izany. Koa ankafaliana no iarabako anareo vory lanina eto amin'ny toerana fandratona sy fandalinana fahalalana ety Fianarantsoa ity. Tsy izovina amintsika fa loha laharana amin'ny politika mpanjakana fanavaozana ny fandratona fahalalana sahaza izay vaky fehizoro anarenantsika ny Madagasikara. Mila mamolavola zanatsika sy ireo zandritsika isika dian'izao mba ho tonga olombanona antoky ny ampitso izy ireo. Iarahantsika mahalala mantsy fa tombony goavana amin'ny firenena ny fananana tanora sy olona manam-pahaizana maro anisa izay sokotra sy loharanon'ny fandrosoana mba hatongavana amin'izany dia ilaina ny fanomezan-danja ny asan'ny fampianarana ambony. Io tanjonio nefa dia hokolofoitsika amin'ny alalan'ny asa. Izany indrindra no mahavory antsika eto anio hitokana ireto fotodrafitrasa vaovao ny École Normale Supérieure ENS reto dia mikianja fanatanjahantena maro lafy ny amfiteatra ary ny efitrano fianarana fanampy ny vaovao. Tsara marina fa ireto fotodrafitrasa ireo dia hanampy ny sekoly ny université hafeno ny fihapeta-takina amin'ny fanofanana moderna sy hampitombo ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra mpiofana eto anivon'ny sekoly no sady hanampy amin'ny fampivoarana ny talenta ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena. Ireo mpianatra mpiofana ireo moa dia volavolaina ho lasa mpampianatra matianina eny amin'ny kolejy sy ny sekoly ambaratonga ambony manerana ny nosy. Mitodika aminareo tanora mpianatra ny tenako, ianareo no androny hoavy oreharehan'ity Madagasikara ity rahatrizay. Ko mivonoana ianareo angony sy tovozy ny fahalalana sy ny fahendrena fa izany no amefy ianareo anana ny fahamatorana ka ho tonga mpitantana matianina eto amin'ny firenena. Mikeleza aina ary manana fifantohana fiaina fa izany no lalana mitondra any amin'ny fahombiazana. Aoka tsy ho voasarika amin'ny lalam-diso sy ny hevi-diso maro samihafa. Tsarov fa miandry ianareo ary manantena anareo ny Madagasikara. Ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia betsaka ny mpanararotra, betsaka ny mpanakorotana, dia ianareo mpianatra matetika no antonony. Dia izao ny zavatra tiako ampitaina aminareo mpianatra zay efa ampitaiko foana ty rehefa mamangy université aho. Farany teo dia tany amin'ny université ny Soavinandriana Itasy no vangeko farany. Nareo zao araka ny voalazako teo no avy n'ity firenena ty nareo ao betsaka aminareo no mety hisolo ny toerana eto rehefa tonga zay fotoana zay nareo no reharehan'ity firenena ty hitondra n'ity firenena ty satria nareo no manam-pahaizana eto amin'ity firenena ty. Dia mba miangavy ianareo mpianatra, nareo zandry sy zanaka ato aza manaika vidin'olona vola raha etsy ny teneniko tany Soavinandriana. Dia rehefa niteny raha etsy tany Soavinandriana dia natombony 3 etsy indray ny vidianana an'ilay mpianatra tato ato zay. Dia miteny 3 etsy indray androany zao dia natombony 5 etsy indray io rapitso. Dia ho izy aho hoe raiso volatsika io nangalarina. Volany vahoaka malagasy io nangalarina dia zao le izy hoetiny manakorotana an'le firenena sy le fanavaozana. Dia raiso ry zandrisany fa volatsika io ary ny mandray an'io tsy mahagadra. Fa aza manao ny zavatra tiany ampanaovina anareo satria fitiavan-tena ny azy. Tsy mijery no avinareo izy manao an'ireny, mifantoha izy ateo amin'ny fianarana
zay ataonareo. Zaha io zao maromaro nandalo teto ihany koa. Tsy dia mpianatra teto fa tao amin'ny klasy préparatoire ny CMP zay tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 1994-95 tany tamin'ny maty physique angamba nisy antsika tamin'ireny mathématique MPC, mathématique physique chimie ny misy anay misy telo angamba zahay eto sa maromaro tao amin'ny classe préparatoire ny CMP dia ety zahay tamin'izany zay mbola mihidy ao fa tsy le mianatra eto. Dia ety zay manao labo chimie. Ety zay manao an'izany tamin'izany fotoana zany. Tamin'izany fotoana zany zahay tsy nieritreritra hitsanganety kabaro, fa nieritreritra hamita fianarana dia hiasa rehefa avy eo. Dia miangavy ianareo mpianatra mifantoha amin'ny fianarana, aza mety tarihin'olona amin'ny zavatra diso. Teneniko foana izy io fa na le zavatra sainy lazainareo, nareo raha tsy raisy lahatra akory. Dia raiso ankafaliana, raiso ankalemem-panahy, ny vola omeny, fa aza mety manao ny zavatra teneniny. Ho anareo tompona andraikitra, ianareo mpampianatra, ianareo mpikaroka, ianareo mpandraharaha rehetra, dia feno fankasitrahana anareo ny fitondram-panjakana zay tarihy. Ianareo ny trafo nasondrotry ny nofo, vato nasondrotry ny tany, ary antoky ny apitsony Madagasikara. Ianareo ny mamolavola ireo mpianatra mpandrato fianarana ambony ireo, ary maro aminareo ny sokajian'ireo mpianatra ireo ho fakatahaka sy filamatra. Aoka tsy ho mpampita fahalalana fotsiny ianareo arak'izany, fa ho mpampita fahendrena ihany koa, ka hoetitra amin'ny ady amin'ny kolikoly, hanana indrindra fanetretena ary feno fitiava tanindrazana. Koa makahery ianareo ny tenako amin'izany didy masina miandry ianareo zany, ary maneho ny fahavononanay amin'ny fanohanana feno anareo. Ny fanjakana dia ho anilanareo hatrany ary manohana miezaka ataonareo. Alohan'ny amaranako azy isaky ny mitety université aho zay naveriko tamin'ny andro atao prime ministre teo bitsiako aminy teo ny zavatra marary ireo mpianatra reo zay mbola sisa tsy voavahantsika satria fa miezaka ihany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny président ny université rehetra manao ny fiaraha-miasa miaraka aminay manorona zay zavatra tokony ahorona ny fametrahana ireny panneau solaire. Tsy haiko na fa vita ty koa ny forage-na rano be da be ny zavatra ezahanay atao. Io zao fa andeha koa ny internet mba hanampinanareo mpianatra satria fantatray ny mahazava-dehibe an'izany fampianarana ety amin'ny université izany. Fa ny tena marary ireo mantsy ny atao prime ministre teo mba jereonareo miaraka amin'ny ministry ny fampianarana sy ny ministry ny finance, économie finance ny mety mba azo amahana amin'izany. Mety tsy ho mora, tsy hoe miresaka androany dia ho vita vetivety zany, fa mba fa manomboka mandinika zareo inona ny fomba atao aminy dia ny borsa kely zay raisin'ireo ny anankiray dia ny faharoa lay vola ampandoavina azy isan'ny taona. Zay angambany mbola nanome baiko azy teo aho ary anomboka andinikan'izay sy ny ministre ny finance sy ny ministre ny enseignement supérieur tsy manao zao hoe voava atoato satria mbola tsy ampy koa ny volantsika ny kitako mbola mpanjakana mbola kely dia mbola miezaka miasa amin'izany tsika dia avelatsika zareo hiasa andinika tsikelikely inona ny azo atao amonjena ny université, amonjena anareo mpianatra mba handehana ny fampianaran'io amin'ny antsakany sy andavany. Dia farany misy vary 10 tonne ho anareo mpianatra izy io. Ny Andriamatoa lehibe ny faritra no miandraikitra ny fanaterana an'izay ety, tsy haiko nandroany na rapitso. Dia miaraka amin'ny vola 20 tapitrisa ho anareo mpianatra.
Zay angamba no lava zay mifoya fa dia ho farana koa misy teny koa dia makahery anareo tompona andraikitra sy mpampianatra makahery anareo mpianatra mba havitan'izany fianarana zany hatramin'ny farany makasitraka tompoky lahy makatena tompoky vavy ho an'ny tanindrazana.